Nampihetsi-po tsy natsiaro andro alina tsy nisy nitsokan-darana fa nifampitoana ny andry ny kandida Ajo Andriananarivelo ny vahoaka nambato finandrana teo amin'ny kanja voatanana ny asabotsy alina teo. Noho ny olana maro nosedrena teo amin'ny resaka fitaterana sy ny toetry ny andro tamin'ny 12 alina no tonga tany ny kandida Ajo Andriananarivelo. Amin'ny 12 alina zao isy fotoana nanaovako fampelezan-kevitra amin'ny fito sasany hariva fa mbola tsy nisy nanaovako fampelezan-kevitra tamin'ny 12 alina zany ka nisy olona fa dia mankasitraka na dia ny fahafiazana antsika sy ny erikerika nandritry ny alina no porofony reto vahoaka ireto fa akaiky ny fony izy ireo ny kandida Ajo ary efa fantatry ny vahoaka rahateo ny zava-bita sy ny asany ary ny fitsinjovan'ny vahoaka malagasy. Trampokon'olona, sekoly, tsena hatramin'ny lapan'ny fitsarana no efa vita ary hotohizana ny ezaka atao sy ny fanompoana vahoaka efa voaporofo hoy ity kandida ity. Satria izay aminay ny hoe fankazahoana samy malagasy fa indrindra tsy volany Ajo nanamboarana an'izy ireny fa volantsika menakavy volam-bahoaka ka ny adidiko rehefa hita ny mpiara-miasa amiko hitan'ny teknisianina hitanay fa tetika asa mendrika vatsiana vola satria mamahaolany vahoaka dia vatsiana vola zahay fotsiny no mitondra zany hoe fitantanana andraram-panjakana tsy asiana fanavaka vahana tsy asiana fijerena tavan'olona tsy jerena hoe faritra riny fa alao faritra any aminay ihany no atao fa tonga dia hoe tia mahasoa vahoaka dia atao ary zany karakaraina ahoana moa tsy hasoa vahoaka satria nilazaina fa hoe anaovana tribunal forain koa le izy amin'ny raha tsy diso raha tamin'izay fotoana izay dia mazava ho azy filainy zany aty amin'ny tany misy antsika ty indrindra manjaka ny tsy fandriam-pahalemana aty amintsika manjaka izay tsy filaminana eo anatin'ny fiarahamonina izay tsy maintsy vahany zany tsy maintsy esorony zany ary fanalana an'izany tsy vita amin'ny hoe manangana tribonaly ihany dingana anankiray izay fa nididy avoakan'ny tribonaly ihany koa tokony mba didy miaro vahoaka satria izay filamatra ny tribonaly dia ny hoe hiaro miisa ozy izy nareo ka mboty sy marefo. Tsy namelan'ireo mpiray-tandrazana raha teo raha tsy nazava ny fandaran'asa indrindra ny resaka fandriam-pahalemana sy ny momba ny fiariana toy ny asa tanana sy ny fambolena tambany vohitra ny kandida Ajo ka mahalala tsara izany. Mahalala ny fiaigna tambanivohitra io matoisana fa anjara sika indray koa zany magnaraka zany hoe mahalala ny fiaigna aty ambanivohitra io nitasahandray koa zany no irina ahazo ny zavatra rehetra koa amin'izao manaraka zao tsaniegna tamin'ny commune ambanivohitra izy fa nitatana hatrana amin'ny prime ministre zany rehetrarehetra zany agnaporofona amintsika zany fa olona tena manana ny traikefa io olo mahalala ny fiaignatsika io ary sa hoe raha natao zay zavatra vo atao fa efa niporofona tamintsika teo. Seka tsy tafasaraka raha tsy tamin'ny 12 sasany alina ny kandida Ajo sy ny vahoaka nambato finandrana mitohy kosa ny fanentanana ny mpifidy momba ny fampiasana ny bilita tokana amin'izao akatoky ny fifidianana izao hatrany amin'ireo fokontany lavitra ty amin'ny faritra toy ny Amoromania ataony ny mpanohana nyity kandida ity. Tena ny Ajo mihitsy zahay noho ny fitiavana ny Ajo natafilina hatramin'ny 7 maraina ka hatramin'izao dia ny andro zahay noho ny fitiavana ny Ajo fa mavity izy. Nafinatra aloha hatry ny marain'ny andro nary ny olona tena niatratra amin'ny farany nefa ny andro zany amin'ny 12 zao nefa ny olona mbola vory teo foana tsy nisy ny ala mihitsy naray hatramin'ny larobia ny olona teto amin'ny district Nambato Finandrana no efa ny andro zany ny fahatongavan'ny président fa noho ny ataontsika hoe lafin'ny tsy miankina amintsika olombelona dia ny toetrandro zany dia tsy tafapetraka teto ny hélicoptère zay nitondra anazy mbola nanantena ary mbola manantena ny aona aminy mialohan'ny faradoboka ary mbola manantena ny ahatonga anazy ho filoham-pirenena.